Io mamelany helo ny fatsifantiny izay tao. Raha io tsy hita. Ary novelarina ny boky ary maty notsaraina araka ny asany ary mifampafesana sy ny fiainatsitana moka ny maty tao aminy ary samy notsaraina araka ny asany avy ny olona ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny boky ny mpiainana tena tsy hita ny fariafo fa ho kosa izy tamy tsy anareo no alala ny andro na ny taona izay efa notendren'ny ray tamin'ny fahefany any fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanemasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran-Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany ary efa nilazany Jesosy dia nakarina izy raha mbola mijery izy eo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisy roa lahy ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliany nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo iny Jesosy izay nampiakarina nala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo ahy
Andriamanitra ray izay any an-danitra, tsy mba niova tamiko mihitsy ianao hatramin'izay. Maniry mafy ny fanafitava aminao. Sotranao Andriamanitra, satria nandritry ny andro fiainako rehetra dia tapako fa tsara tamiko ianao. Ankehitriny dia efa tena antitra tokoa, ary efa tena osa dia osa ny vatako. Nomenao fiainana feno aho. Maniry niody any aminao amin'izay aho Andriamanitra. Terany eo anao ry Jesosy eo. Ianao Andriamanitra. Ny foko. Tena tia mihitsy ry vavady lehibe makany an-danitra. Dia ireo ny tondely maro be. Sady tsara tarehibe daholo. Ary torasa tanora indray a. Ohatray marina. Ary lamosiko koa. Oay, tsy marary tsonoko ny lamosiko. Dia raina ny toko. Nahazo vatana vaovao a. Tena arak'izay nolazainy baiboly tokoa. Ary io ray anjely mitany ny boky ny fiainana. Ry anjely, fantatro fao anatin'io boky io ny anarako. Tena fantatro fotsiny fa voasoratra ao ny anarako hoe fony mbola zaza dia efa nanompo an'i Jesosy Kristy. Tena mahafinaritra be mihitsy izy izany a. Mba heveriko kely ange fa ahita an'i Jesosy sy ireo namako marobe aho zao hoe misy vidiny mihitsy ny nanompoko an'i Jesosy hatramin'izay. Fa dereka eo ange ny anarako ny anjely a. Ahita an'i Jesosy aho zao. Derany eo anao Jesosy a. Voninahitra eo anao. Tiako ianao Jesosy o. Tena otra nanitsizina be zany mihitsy tao a. Tahaka bandy be kosa ke tao a. Ary isaky le bandana anao manga manginy a. Ny resaka fivavahana iny foa. Ay ve iny. Zany olona zay nyzany bainina mpivavaka be zany hoe avy amin'ny devolo ny rongony. Ary zay mifokana io tonga dia any amin'ny afo be. Sikozy bobaka ke zany a. Aiza koa nisy an'izany. Dia lazainy koa hoe misy an'izany boky tsaitsay zany dia zay tsy ao ny anarana tsy tafiditra any an-danitra. Kizaho zao ohatra ny efa ny an-danitrako. Dia meko azy ny avatra hoe ny anarako ny ahy efa any amin'ny bokin'ny kôferan'ny tanàny e. Manaikitra be zany lohako izany a. Tena simba ny filinina le ty. Kaiza ry sipa. Ohatra ny taitra be ny nareo roa zany e. Ohatra ny reniny bando a le kaozinareo roa teo e. Fa iza koa tony. Ary ahoana ny tena pasinao? Davinao anarako e. Rongony ny lalaoko. Fa zao e, tsy lainareo zany kozikobaka be momba an'izany Jesosy zany. Tsy alehan'izany. Efa nahita an'izany Jesosy zany anganareo. Ary ndry, fa nahita azy ve? Tsy mbola aloha e. Ay ve. Zao e, zavatra teny ilainareo de ty sachet fotsifotsy kely ty. Ye, aza maika ary sipa. Iny kalo zay e. Oe, zao a, ty zavatra ty ny teny ilainareo ty. Raha vao mikasika an'ity nareo roa, va daholo ny problème. Tsy misy tsony olana, lafatra ny fiainany. Koze, ty ho an'ny fahasambarana. Ay, zany. Manididina mihitsy ianao mahazo an'ity. Lay kosa zany a. Zao e, ao fahatoroko nareo fampiasa azy. Kely fotsiny alainareo amin'ity a. Na troanareo, na tsindronareo amin'ny sandry, na foanareo. Zao tena tapaka e. Mahaina mihitsy. Mba omenany moa androany le sipa mba andramana fa
eny e tsy olana da avy eny tsara fanahy niako anareo fotsiny loha ty am'izao voalohan'izao iny ary tsy alovolo iny a ohatran'izany foana any amin'ny voalohany e merci ratavy a zao hoe mbola misy zavatra hafatako anareo roa koa ty fosoratako ato amin'ny bokin'ny fiainako ny anaranareo roa vavy izy ny anaran'iry Chérie vero ro araizany vovony tony amboy tsy lasainy sire manjako londry ity e sote tsy maintsy mandalondalo ety ihany ny bandy amin'ny manaraka e ngavany ary iza kosa ny anaran-driry zanak'anjely nini tiako be zany anaran-dry zany taiza ny vovondry rehefa mahita ny vevy ianao dia mahita koa e sire ato amin'ny boky ny fiaina daholo zany zao ny anaranareo roa manomboko zao a aza matahotra tsony nareo tia ny tena boky ny fiainany zao a rehefa teo sambatsambatrareo a dia atsovy-davy tsara fanahy tonga eto a tsy maintsy tonga eto a miaraka amin'izay karazana ronono rehetra tianareo zay a an'izay tsy mba mitsy zao tsikitsikin-dry zao bakozy oay tena tara alealoha ny bandy pa e misy tsy mba miandroko mantsy any amin'ny tanàna any mila nitony entanytony taka anareo ihany e kisaka oay aty irary tsika davy a azadino a ny famonjena omeko dia ao anatin'le sase fotsifotsy a bogosy kely izy a ony hitako sady poinsa tsara izy a kay andriamanitro mahakipesa ny lohako zany aleo mity aloha hipetraka ka tairo andramana am'izay ty e tena mbola tiany mitsy aloha zao ka nary ty miaka meto amin'ny tanàna mandray daholo tsisy maninona tsy koa io a ratsy anao ka de jerevandry fotsiny ve za anao an'ity ratsy anao ka le ndrikoatrany tsy tena akamo sure tsy anao andry zany a sipa mitsatsaka tsy aloha zay hiala e sady akama savindry aty endriko tsy alehany andrasa aloha e awaka fa anao ay e ka tairo ary fa zao a tena siondry fa tsy manino ty a ndriko atsy koboko foana neta bofinay mamelyn'ity taloha e tsy manino io a kay teo loatra fa tsy maintsy atao an'izany io a fa tsy mety fa ndry ty ve maninona e tena mahafinaritra beky zany tena tsara kosa le tsindrika ka tena ohatrany tiatatra kay dimindrika malevoteny rasoky marabeky izavatry mbena tonga zao nini fa maninona koa ndry manino ndry io a ary manina koa za zany Sitandry ve hoe ohatrany marina ny tenin'le bantary amin'ny fetitary momba le boky ny fiainana Tsaiko fa
ohatry miviana tampoka taotsaiko ilay zavatra lazainy dadanay talohan'ny nampitesana. Dada ty venao mangina antanio le anjely antanio hoe anka lazao izy fananisika iny ory anjely a tsy fananina angy reny antanioaniny azafady re jereo reny anaranay tokony ao misy ngeny anaranay otre mandeha zay nanao aniny azafady rehefa tsy anao tsony zay anjely azafady ponare mariny anaranay ao ve anjely You got these fights, Kabuli! I'm gonna know! Fandeko! Jag kommer Sadeken! Fots! Yalla! Smila dunia! Mafanarakatsika Tsy fanatalapa! Napandangy ianao! Mandaikaon! Tsy fanatalapa! Zago ray laika! Tsy mila dunia! Ortala! Aleo Zais! Tsy mila Turnik! Pandangy! Pandangy! Pamitaka! Isilana! Now! No! Sisig Tornado! Hanap Naro! Ha 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 Panamorona mahasy ireo fiara miafao mizafaly mandeha anareo ary mirary anareo ahita fafinareo tany amin'izao diantsika izao. Iazakina ianareo mba tsy hamantsy tokonareo Gaspard mandraka fasa mijery izay mandaratra ny manarana. Sotroto. Aza matahotra fa tsy ampiretiko ty fahazarana fotsiny iza moa ny anaranao azafady ohatra ny efa hitako ianao. Fred Ramil. Fred tsy avy any ambobary ianao sady zany Ien tompoko. ka hoana ny tsy afantaranao petraka tany kony George Ratsimo. Zay indrindra. Aiza ianao zao? Za ve hitanao ty filoa-lefitra ao amin'ny orinasa lehibe anankiray zao ary azo antoka fa lasa filoa atsoatsy dia hovana indray ty karatra ty ary ianao mbola mitazana le tena kely iny ihany. Mbola iny ihany ka. Ary tsy mivoatra ny teny anareo zany arono mba tazatazanao ihany ve reo ray aman-drenitra. Hitako foana zareo efa mankany am-piangonana ka vaingana mantsianina ny tena ho an'i Jesosy dia miara-midera ny tompo any zay mahafinaritra. Raha ny amin'izany indray dia mahazatra azy zany efa nitazana tamin'izany foana hatramin'iza mbola kely everiko fa tsy dia ilaina loatra tsony mitalalina amin'izany. Zany fa lazaiko aminao George fa tsy mbola nahita fiadanana ohatrany tao amin'i Jesosy Kristy mihitsy ny nataizana tay. Fiadanana latsaka anao ny tena fiadanana rehefa manana fotoana iny ianao ahafahana misotro whisky amin'ny toerana mahafinaritra sady lafo vidy tonga dia faratampo kirakira vola be
manilika kely fa ty atao fantatra madamy mila faiza mitantana koa aloha zany tsy hoe manao ratsy akory a malalatanana be a karakara tsara ny angonaka aho ary tapaka miangona mihitsy isakalady George raha tsy diso ako nge dia maimboly milaza hoe raha sady tsy mangatsika ianao tsy mafana dia alohan'ny vavako alohan'ny vavako zay le mahavoanareo zay andala-tsoratra masina anankiray noraisinareo dia ino no riritiny eo dia ampitahorina amin'io daholo ny vahoaka mifoaza amin'izay Fred a efa andro moderny zao aza terisaina ohatran'io hitanao ny Andriamanitra koa ny be dia be samy manany azy ny olona ary endretreny dia samy mahavonjy avokoa na isika olombelona azy any hoe Andriamanitra ihany koa ianao mo maino zako tsy ady hevitra aminao amin'izany sady ianao raha ty efa membra taloha tao aloha e koa ianariny indrindra nareo mba hiverina eny amin'ny toeranareo tsy olana zany amatitra ny zavatra efa mahazatra ihany zany efa mandeha fiaramanidina tahaka izao anao dia matetika misy zany ary mizongozona be nge izy zany hoe zay ngaly aby la aza matahotra an'izany mentery vola fotsy anjely wow arena be ty George ya fahiny ohatra fantatrao ve lanitra ty aty an-danitsika tody antsika tiako mihitsy raha mba mahita reny kristianina terisainy reny zao lanitra so ihany afa nanositra amin'ny fiainako an'i Jesosy talohan'ny tsangany zao zavatra ao wow George avy avy ya jereo fahinona kaiky any boky tason'le anjely io amba boky méthodiste koa ngamba ilay filazako teo fa tena mbola tafiditra any an-danitsika mino aho fa io ilay boky ny fiainana izay anoratana ny anaran'izay rehetra nanompo an'i Jesosy Kristy ka zany efa nanolotra ny fiainako an'i Jesosy ao anatin'io boky io zany ny anarako George ny anaranao koa ve mba ao ye mazava ho azy ao ny anarako antanio iny ianao ratremo George ratremo koa mety mpiangona anahy ratremo anao anarako George filoa-lefitra amin'ny orinasa zany nanao be ndriza tamin'ny nanaovana tilikampo mpiangonana Zami tem tuan. Rianjela tsy fantatro loatra mihitsy zao zavatra mitrango zao fa zao ihany ny zavatra azoko antoka efa nanolotra ny fiainako an'i Jesosy aho efa nanokatra ny foko anazy aho efa nandray anazy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako aho fantatro fa ao ny anarako e fantatro tsara mihitsy fa ao ny anarako jereo ange aleloha de raina ny tompo ao ny anarako e ao ny anarako jereo fa ao e de raina ny tompo Jesosy
daholo midy varavarana Ie, ny zony tsy mediko. zolo idio ny varavarano malala inona ny lokandroany Andre kiako tena diniko marina nanaingina ny loka kropadropaka be ny any koa tamin'ny maraniny ka tena diniko mihitsy azafaty reva ankizy wa eny tsy maninony zany rakizy a aizary tika nandeha sakafo Shalimar. Colbert. Shalimar. Colbert. Shalimar. Colbert. Shalimar. Colbert. okzay Colbert. Colbert. Shalimar. Colbert. okzay wa ampy zay ny adihevitra mandao any amin'ny ilitaoniny sika Marina. fa ono ary malala ahoana ny fahitanao ilay fivorianandroany iny tena tiako be mihitsy le izy fa tsakako mihitsy hoe tena namatrika teo andriamanitra fa sangy ohatrany tena nampatsiaro any Sederakilo aho le izy malala ataovako sokatonsaiko mihitsy ny accident nahafaty any Sederakilo dia matoko mantsy izy azafady rehefa sampitsolo okzay zako mindra mahasara fatanefafa saky ny avinasa tonga matsara dia tsotsony zako ny mba malahelo eritreritra azy rehefa avy miasa iny azy misangisangy foana zay ny azy malahelo azy rakizy a tiry tokoa nareo to amin'ny sikolelady any Tena be be mihitsy. Tena mizatongambo reny zaty. Nitsora zara tamin'ny niaraka tamiko nankeny amin'ny alitary iny. Faly be mihitsy nandray an'i Jesosy tato amin'ny poko. krisy tena faly be mihitsy aho nahitanao nandroso teny amin'ny alitara androany mila fahasahina be neny manao an'ireny tena faly be mihitsy dada krisy Mama, jerako ve zao faly amiko? mino fa faly izy ka teo neny koa nke faly be aminao ay an Jesosy daholo zany Wow, tena tsara lisy lehilahy basket nataony laomaly iny a raha mahatafiditra fany 10 alandro any a meko 10 arivo ka ahoana raikitra Way, efaka ady fotsiny aho dia matafiditra an'izany mpanedimy izany. mahery aloha e lahy fa ahoana aloha mba fahitany lany le tany am-piangonana any iny Tena tiako aloha izy e. Saika androso tena aloha tena izy dia andray an'i Jesosy. Fa dada tsy mety manolo tena ho an'i Jesosy mihitsy dia sa koa. e lahy koa lesy ka mamany lany nefa maka am-piangonana foana e lady maraina lady alina larobia alina tsy efa ao ampetsika mianakavy lesy ny fivavahana tony Ie, very koa nefa ho an'ny vavy sy ny be antitra azy. eny e dia zay loatra ambara amin'izay fa raha lany andro mivavaka tsy nakany am-piangonana fotsiny aho fa tsy niasa tsy nao nininona dia tsy nanana fiaratsika tsy nanana trano tsika zay tsisy nininona mihitsy e Ay, le kilalao izany tazoko raha tsy niasa. zahay mihitsy azo latsara ny tikom-bary sy ny fivavahana mihitsy le tiany manova ny zavatra eto an-tany a ny fampitany lany reto tanany lahy tiany manova zavatra aoko fantatra ela zany fa tsy zany fivavahana zany miasa le tiany mahalehilahy sa tovitsary zany Maro zany. Tiako mihitsy raha ohatra ny dady ty araka dia. ely Wow, Krisy, ambina ianao aty e. Tena tsara be mihitsy. Wow, zareo le anjely tsara tarehy be da be. Mama, dada, avy, anga. way tompo zay lany tsy marina way malala ina lany tanandrasatsika tsy zay dia raina ny tompo jereo ny rakizy maty zany a zerenareo nge rakizy tena io mihitsy le anjely mitana amin'ny boky ny fiainana tena io le boky ny fiainana ao anatin'iny misy ny anaran'ny olona rehetra zay hitany an-danitra halleloia dia rainy ianao andriamanitra halleloia Dad, ao anatin'ny boky ve zao ny anarako? krisy zana tadidinao le anykeo maraina iny raha vo nanatona teo amin'ny alitary ianao ka nanomboka ny vavaka tao am-ponao taminao le nandray an'i Jesosy Kristy iny tamin'iny dia voasoratra ao amin'io boky io ny anaranao Misaotra dada.
Tena fady ahy zany. Mama, andao ihanontaniana. Anontania sombinaiko a. Dia anjely a, mba direo kely hoe naranay azafady misy toerana efatra voatokana ho anay ao. Mama, ty dada, ty Christian, ty dada. Jesus! Uai! Isso você? Ceder! Misana kwe! Izanako! Misaotra Jesosy io. Dada, ahoana lesy fa aitsika izany. tsy haiko tsara fa tingamba le toerana misy anjely be dia be ty lela izay mamala ity mihitsy ny lanitra e maky aho very aho Ahoana hoe dada? very fa miarena be any ilaina mba asambana ty aiko fivavahana samy mamala tena masa Natika tsy nanolo tena ho an'i Jesosy. Dada efa niteny hoe ampetsika rehetra ny fivavahany mamy. Arino ny boky ambony ry. Boky inona ho aho io dada? Aza mitomany, boky inona ho aho io? Dada! Mamalany teny hoe misy boky zay tsy maintsy voasoratra ny anarany. Io, tena io misy ilay boky ny fiainany e. Tsika le tsy mba nanolo tena ho an'i Jesosy. Anontania hoe le anjely raha ahoana ianarantsika? Efa oy anjely a! Mitsoka mba ny anarako. Manenty zanako ty mba jereo fa tokony ho aho e. Tena tokony ho aho e. Tokony ho aho. Mba ataovy ao moa ny anaranay e. Jereo e. Azafady. Mba ataovy ao e. Mandafo aminay e. Azafady. Mifony e. Mifony e. Tia. Anaio, analeky zakelelo alo. Anaio adeky zakelelo alaina. Okalo adeky alaina. Misira fue. Sorta dada. Sai, banqueira. Fica na cama, mano. As palavras minha filha com you. You dada you. A violeta na minha filha. Não rainham Ay, tena reraka be mihitsy azy zany. Beda be loatra koa moa le asantsika androany teo iny. Za koa kia, engany mba tsotara le bus fa za mbola makeo any am-piangonana. Fa impiry mihitsy azy ndre ity makany am-piangonana. Raha vao manam-potoana dia makany. Fantatra moa, ho avy toelany e Jesosy saka ireo izay tsisy nanompo azy. Ary ianao ry zanona, mba efa nieritreritry ny anasan'i Jesosy Kristy eo am-ponao ve ianao? Okaloka. Sady mba ahoana koa izy namako. Sady zao koa e. Hitandry moa le bandy vaovao ampiasana asika iny. Ie. Gosy a. Tsara aloha izy e. Sady amin'izay mijery be ahery izy. Aleokaloka iny manao lavia fa tsy mbola hivavaka ihany ve any erina any e. Mahakamo akoho nge de reny olona hitako mandeha misaradalana eny mibalina rehefa sabotsy alina reny ihany no hitako mody mitondra baiboly rehefa lahady maraina. Sady zareo tsy mba miresaka an'izany Jesosy zany mihitsy. Tena tsy hitako mihitsy aloha izay mampiavaka anazy aminay e. Misotro izay dia misotro izy. Miteny ratsy izay dia miteny ratsy koa izy. Be tsara vela tsy izany amiko. Izao anery zanony.
izay rehetra milaza ny tena no kristianina akory dia tena kristianina marina. Ary indray andro any a dia fanatrika amin'Andriamanitra ianao sy Andriamanitra rehetra mbady no ihany zany fa sao dia efa matokony hanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy ianao. Azoko sarany tindry lazaina. Ako fantatra fa tindry ama tondry mitenin'izany amiko. Azoko sarany tindry lazaina. Eny e. Sady hitandry mbola tanora loatra kia mbola be da be koa ny fiainana tiako atao. Hoe, tandry! Way, fahaizaritsika izany. Faiza koa? Way, mahafinaritra. Jerika reto antsela. Fantatro misy atika. Tena lanto ty. Dia rain'Andriamanitra. Tena ty an-danitsika. Misaotra Jesosy io. Tsy mbola voninao aty an-danitra izany aka. Ary ino ke ilay boky tazon'io anjely io? Io ilay boky ny fiainana. Ao ny ahitana ny anaran'ny olona rehetra izay nanolotra ny fony ho an'i Jesosy. Dia ahoana? Zany mbola tsy nandray an'i Jesosy e? Zany. Fa nanina ianao tsy nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy? Tsara loatra izao anam-potoana akia. Nefa asa. Ry anjely io. Fantatro ao anatin'io boky io ny anarako. Nanompo ny tompo aho. Fantatro fa voasoratra ny anarako. Mba ady ireo kilany azafady. Oh, dia rain'Andriamanitra. Miaraka mandrakizay amin'ny Jesosy azao. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Misaotra Jesosy eo. Jesosy eo. Jesosy eo. Dia raina Jesosy eo. Jesosy eo. Misaotra Jesosy eo. Jesosy eo. Vondra. Vila rehetra kia. Jesosy! Manompanao amin'izay a? Minonao amin'izay aho zao. Mamindrafo re. Jesosy. Zareo zany sisany hoeto zao. Iza re no afaka mampiahy. Inona re nataoko hoe? Fananina koa re izay randreny fiasara velatsy re. Ry andely io. Mba ao anatin'ny boky io ve zao ny anarako? Zangy tsy dia nanota be. Sady olona mazoto miasa. Ny ankamaroany namako koa nge kristianina daholo e. Tokony ho ao mihitsy izay anarako izay ry anjely io. Mba jereo ao e. Anako zay olona. Vopitako anao, vopitako. Basta ritanao deulana. Vopitako tsara ny serotavi. Io anonio. Jesosy lavi poteva. Lava comandante! Che comandante! Bebendas! I'm like it! Tena milaje ne aye. Tena fa baraka zo.
tiako be mihitsy ane izy iny omezan'ny olona zao hatram'izay nandozany vadiko azay tena afabaraka izy amin'ny raharaha tena tiako be mihitsy ane izy iny tena nataoko daholo zay rehetra azoko natao fa teny ahy tsisy miraharaha e tsy misy olona tia alako le vehivavy nangalatra azy iny ireo mpivan'olo-bodorindrina amiko ireo miteny hoe malahelo aho angaro afaka manampy ahy tsy misy olona afaka manampy ahy tsinona tena tsintsina amty zao tontolo zao ty teofaty aka teofaty fotsiny aho dia leo vitany fa horiko teofaty fotsiny aho alaiky sy basi hamono tena sa dia momarina any aza ny tenen'le janina namako iny hoe tsy misy fiainana okoatra ny fafatesany efa ara-pasana ny fiainana averiny reo mpifanolo-bodorindrina amiko ireo foana io resaka mombany jesosy jesosy tio jesosy tianao jesosy fa taizany e jesosy naminandao amiky taiza anao jesosy somarina daholo zany lazay ireny mpampianatra sy mpanabe areny iziny aneny fiainako manontolo e andrasany e nafantatra ny mamanay milaza rehetra ny momba ny aty an-danitra nozy a fa niveriko hoe tantara segany fotsiny reny teo mpisototokany ahy tamin'ny andahoany vato dia tsy teo velona tsiny ahy rehefa misotro ianao a vera ray dia te hisotro vera ray indray tamin'ny andao a nanaraka ny vehivavy anankiray iny vadiko a tena lasa dala inona sy nofraty jesosy o fona jesosy o fonay bebe anay nafantatra e sady mivavaka ho ahy izy mivavaka ho ahy izy ka tsy maintsy misy dika any kosa zany e ory anjely o tsy nafantatra ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anarako e tsy maintsy tedavinao le izy ka tedavo mihitsy le izy ka azafady ane mba tedavao ane le izy azafady ane tsy de hoana tiampea tsy hoana tiampea Ikun mamun tena.
zany tena tiako indrindra mihevitra manko a rehefa mandry tokoa le matory ao am-batana de miadana adala tiako mihitsy zany sy misy mihitsy adala fao an-tsain'ny olona ihany tia ndray le asa vaovao anahirana ihany izy ty androany a eno aly sady mazamazany ty manaraky ty eno aly efa mila ndreraka tokony zalany mibraoany mihitsy nge midina ty miasa efa lera fisakafonana izy zao fahisitsika ny sakafony ndao toety ndao rangafa-tsy olana efa tara loatra zany sakafo zany ka ohatrany tsy azo tomana tsony angama sao kibo zao ve de tsy azo tomana kibo inona anka ozy mivadiko hoe navato asa angamba lany mba vombosary hoe sady iny tsy mahitsy so ihany aloha fa namany ianao e zay aloha efa miresaka madamaky any tena mahafinaritra izy iny hatramin'izay ny rahana izay dia mahita zavatra atao foana izy ary tsy ampozina ohatry ny androany zao dia jereo any mavesabesatra mihitsy hitanao tsara ngena ato anatin'ny ty e aotokoa izy rena inona ary hitanao eo e tsy madama angamba nanao antika sy nary fa inona marina le izy tery bota ena fa simba dia masiso hoe ay kay azoko amin'izay ahoana de vokandray madama ay ve kitoko zany zao ray roa valo ay zahay mihitsy angamba no anjarako e valo be izao ay reza raha bota fa injany zany ary alao aloha jeninandreny ato e eo tokoa e inona ary natao matao tena mitsakafo omaly fa inona tao le amitsakafo malariva ndray ty e tsy ahinana ny ty tsony aka eny ariko manana fotoana betsaka resahana ndray zany tsika zany fa ony tokoa ary bota tadidinao ve le resaka ny fanaovantsika ndre-pandeha ry le hoe kristiana fanolora-tena ao Zay an'jesosy indrindra. efa nieritreritra niny mihitsy fa atao zavatra tsotra kely fa tao tandresa-jazako hitanao tadidy tsara ao amin'ny baiboly ao hoe raha manantona an'andriamanitra tahaky ny zaza ianao dia ho tafiditra ny fanjakana ao amin'andriamanitra anie no misy ny tena fiainany fa maninona tokoa moa raha izao anao robota no manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompony fiainanao e inona eo mason'ireo mpiasa be dehibe ireo ve fenao ve adaly bota lazaiko anao fa tamin'ny fotoana nanekeko an'i Jesosy mbola maro lavitra no ireo aza nanatrika tamin'izay tsy lasa kosa e tediko tsara za mihitsy ny tena tena tamin'izay fotoana izay fa tadidinao tsara tamintsika le miaraka ireny rehefa amin'ny rava avy miasa dia lasa mandeha misototoka mandeha mamonjy balina miaraka amin'ny namany e dia rehefa farany herinandro tsika hitanao le mitady fialana foana mitady amoroporona foana hoe lasa mandeha mijery baolina manao domy ramy mampiady akoho bota tamin'izany aho manahitanao hoe manambady manana fifandraisana be aman'olona fa za kosa tonga ao an-trano
matsiaro mandre lasa ny saiko matsiaro andreny mialatra ary manenjika ny eritreritro ary dia nanontany tena mihitsy aho hoe inona marina ny tena fiainana, manambady ve sa mananjanaka, dia lasa nandeha nitady vady. Tsoroko aminao mihitsy bota fa tena resy lahatra fa hoe Andriamanitra no nanome azy ahako vady sady mahafinaritra, tsara tarehy, be fitiavana, tsara fanahy, mivavaka. Izy no nitarika ho any am-piangonana. Ianao ve? Tena zany mihitsy. Efa fantatrao ve zany talohan'ny rahanareo? Fa teoriana kelika fangady saika vao mafy raha tsy nahita azy. Tena niova tokoa aloha ianao. Tena mahagaga aloha. Tsy nijanona mivavaka ho ahy mihitsy ny vady. Makany am-piangonana foana mantsy zay. Isan-kerinandro aho dia misy antso atao ery aloha. Farany aho daba-kevitra ihany nakeny. Fa matetika mantsy ny vadiko miteny amiko hoe maninona moa ianao raha mba makeny. Zaho kosa aloha dia tsy sanakeny sady sadaika hatramin'izany no matahotra teo koa moa ny ampoko. Fa ndray mandeha zay aho nisy toriteny tonga tao dia isaky miteny izy dia ohatrany hoe za foana ny voateny aty amiko foana ny afatra no mentefa. Teo dia tsapako fa Andriamanitra dia tena tia ka nomeny Jesosy Kristy ho faty eo amin'ny hazofijaliana mba hisolo ahy. Hitanao bota, Jesosy dia tsy mba nanoty na dia notahaka anao azy izy sy izaho koa sady mpandrafitra koa izy. Nefa na dia zany azy dia maty noho ny fahotako sy ny fahotany olon-drehetra teo Kalvari izy. Fa ny tena lafatra indrindra dia ny fanomezana fiainana mandrakizay. Tsy maty fotsiny Jesosy fa nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy. Ary zany ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, manomana toerana ho antsika any an-danitra izy. Ary efa natao ny antso ho an'izay tean'olo tena dia teo vao tsapako fa nalafany ho ahy ny ran'i Jesosy Kristy. Miveriko mantsy fa mila mahay baiboly be vao afaka manolo tena. Hay ny any nangatan'Andriamanitra tamiko dia finoko sy nifanekeko an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ahy. Nataoko tokoa izany dia niova tanteraka amin'ny fiainako nanomboka teo. Tadidiko tsika taloha ireny miaraka amin'ny zalahy isaky ny hariva isan-kalina isaky ny faran'ny herinandro lasa foana rehefa tonga anatinay maraina dia trodroka be ohatran'ireny akoho voambarika ireny. Dia amin'izao zay rehefa miditra ny latsinainy maraina mahita anao mavitribitrika ery sady fintsiky ny tarehanao. Ilay Jesosy resahanao io ve no nahatonga izany rehetrarehetra izany? Zany mihitsy bota mitondra fifaliana sy fiadanana ho ahy izy. Sao diso fandray ianao izao no tiako lazaina. Tsy hoe akory tsy misy olana fa maivana kokoa miaraka amin'ny Jesosy. Tsy fantatra aloha Petera, za ve dia mety voavonjy koa? Bota, raha afaka mamonjy azy dia afaka mamonjy anao koa. Asa aloha. Bota, ary maninona moa raha mandray Jesosy Kristy ianao izao e? Ahoana moa nahafahan'ny olona tahaka izao hanolo tena ho an'i Jesosy? Na izara tsy mahay mivavaka akoriko. Tena tsotra ny izany bota e. Mivavaka fotsiny tahaka ny nataoko ihany. Za koa ane tsy nahay fanampiny zareo e. Bota, afaka mitarika anao koa fa atavy amin'ny fonao a. Bota, tena anampy anao. Tena vonina nampy ahy ianao? Zany ho a. Tena ohatrany tena vonina Petera. Ndao ary vavaka sy. Ndao ary. Tompo malalo. Tompo malalo. Fantatro fa mpanota. Fantatro fa mpanota aho. Ary fantatro fa tia ahy ianao. Ary fantatro fa tia ahy ianao. Efa nirahinao Jesosy ho faty ho ahy. Efa nirahinao Jesosy ho faty ho ahy. Tompo mamelany fahotako. Tompo mamelany fahotako. Ampio aho hiala amin'ny fahotako. Ampio aho hiala amin'ny fahotako. Jesosy, tsy ataoko tompony fiainako fotsiny ianao. Jesosy, tsy ataoko tompony fiainako fotsiny ianao. Fa raisiko mpamonjy ahy koa. Fa raisiko mpamonjy ahy koa. Midira ao amin'ny fiainako ianao. Midira ao amin'ny fiainako. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ah.
tena tsara ny bota tena mba hafa iny mba tsy ary sambatra zany tena mbola tsy niaina zavatra ohatr'izany mihitsy hatramin'ny fiarovako teny tena tsara zany tonga tedantsika alleluia alleluia deraina ny tompo soran'andriamanitra alleluia alleluia bota foazy alizay aho foazy aizenao e alleluia deraina ny tompo nandrodana trano mihitsy ny vavaka nataonao a alleluia derain'andriamanitra way alleluia alleluia petera faisika zany aty an-danitra aty an-danitra derain'andriamanitra ino io anjely mitana boky io ino anjely mitana ny boky ny fiainana raha ao anatin'iny anaranao dia makany an-danitra ianao andraso aloha dia ahoana raha tsy voasoratra ny anarako anao bota rehefa tsy ao anatin'ino anaranao dia makany amin'ny elo ianao elo way petera ao anatin'ny boky izy ve ny anarako ahoana andraso aloha renjely zaho mipetera izy mibota osoratra anatin'ny boky ny fiainana io ve ny anarako kosa vaoka miaraka tonga teto zay androany miaraka izay finamana tsy mifakafoy zany mihitsy ao anatiny anarako hoe lasa makany an-danitra alleluia rery zany zao anaty andrianjely ndao azy ory anjely bota no anarako bota zay fotsiny bota zay fotsiny mba jere hoe raha ao anatin'ny boky iny anarako asa mijery any aloha any ary amin'ny farany ry jereny ao amban'le soratra hoe voaniditra voaingana any amin'ny farany any mihitsy amisy azy voasoratra any anarako tafiditra ihany a ho any an-danitra koa hitanao io le jesosy kio tsara be ty an-danitra ty tandremo sosotsoka ty nareo a tsara koa tsara malala le ny raha tsika ro mijery magazely be zany saingany mba ho tiany dada le akanjo mifineny hoa iny malala dinka ty midada dolo ange niny nanaovanao e ingany tena tia be mihitsy nareo sy dada sady tiako koa sary miaraka miangonamiko zao nareo dia saly be a fantatro ni zany malala rehefa nilazaiko anao e fa zao a zany tena be raraha be dia ny saboty any fianakaviana ary lahady any mba mikarakara ny tenako malala zao a amin'ny manaraka raha misy zavatra miavaka any am-piangonana any dia lazao afa miaraka aminao a raikitra marina tandreo maonany sao tsy mandeha akory amin'ny manaraka nao a
ela be lanitra lanitra zany tika zanganiny fa misy zany lanitra zany arina iboky tazominy andeha lety an-danitra io ny boky ny fiainana lazain'ny paster dia ao anatin'ny boky daholo ny anaran'olona rehetra nandray an' jesosy boky ny fiainana zanga malala ninina momba n'izany boky ny fiainana zany tsy mariny zao ka tsy malala ninina momba n'izany boky ny fiainana zany zanga malala fa zany jesosy 2 arivo taona lasa zany dia mbola mifandray amin'ny fiainako amin'izao fotao zao mampatahotrako meka nangina lazao azy moa fa zangy ireny tsany lazao azy ireny za moatondra anao tany amin'ny sekoly lahady metiko foana anao tsy mba mijanona mihitsy navelako mijanona dia zangy arany naraka anao any azy nanina zany tsy miainanao nanina zany nanaraka anao oravela tsy maintsy ao anatin'ny boky ny fiainanao ny naraka zay olona tsara manampiny kilemaina lasa soratra azoko natety nataoko azafady nazano ataoko azomatsiaky naraka zavakokerangety atanareo olo mamitsaraka amty zanakiny
rehetrarehetra